Zahay anisan'ny tanora mpitarika eto Atsimandrefana dia liana sy tia ny fiarovana ny tontolo iainana. Nanao an'io appel io VVF dia mifandraika amin'ny activité ataonay. Dia io association-nay zany miaro amin'ny ady amin'ny resaka fiarovana ny tontolo iainana. Vao nahita an'le appel an'ny VVF izay ny tena hoe nitouché anahy kokoa zany izay ny idirako tao. Satria iaho zany teo tanora mpitarika amin'ny hoe resaka fiarovana ny tontolo iainana zay. Ny amin'ny Youth Community mizarazara groupe zay, dia chaque groupe amizay zany nanangana projet. Nametraky projet zay resaka restauration mangrove zany hoe any amin'ny site-ny Lofokamp zay any amin'ny commune Saint-Augustin. Projet-nay resaka randonnée écologique. Ny taona tanora dia andeha quelque part ohatra hoe andeha amin'ny parc raika zany dia milaza hoe zay vitanao ao inona tonga an'ino parc national dia ohatra hoe miresaka aire protégée ohatra zay zany atao sujet satria zay ny andehanana ohatra dia mampafantatra ny tanora koa zany hoe inona ny atao hoe aire protégée. Ny projet-nay resaka sensibilisation, éducation ny changement climatique. Lafa manapaka hazo anankiray ny tokony hamboly hazo anankiray, manahaka an'izay zany dia moramora ny hiadiantsika amin'ny resaka tontolo iainana ty dia miaina tsara antsika zanak'olombelona. Mbola tsy tara antsika la zao dia efa manomboka amin'ny zay fiarovana ny tontolo iainana satria Marobe le tanora sazy be hiankadry azy. Zany hoe diena amin'ny resaka fiarovana ny tontolo iainana zany tanora. Misy fitenenana zay hoe anao tsy afaka hanaovan'izao tontolo izao fa ny tenanao ihany afaka hovanao. Fanao tsy manary fako eny an-dalana eny dia fa anisany fa manadio ny tontolo iainana amin'ny fotoana zay dia entany ny namana manahaka an'izay fa tsara ny mikojakoja sy miezaka zany hoe ino ty hataontsika mba ho lava ty andro iainantsika toy, la voasoa ty tontolo iainana misy atsika.